Mihoatra lavitra noho ny fahitako anao isan'andro. Famirapiratany tavanao hoe dia endriky ny famirapiratany tavan'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Nao tsika hitsangana. Nombre 6, verset 24-27, manomboantsika ny fotoana. Lesona izay tondra amin'ny fanahy masina antsika tamin'ity semaine ity dia izay hoe Dieu est lumière izay mila miaro anaty l'obscurité tsika. Any amin'ny Apocalypse tsika efa mahita an'iny fa tsy hisy intsony ny volana, tsy hisy intsony ny kintana, ary tsy hisy intsony ny masoandro. Fa Andriamanitra mihitsiny no fahazavana, fototry ny fahazavana. Nombre 6, 24-27, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe que le Seigneur bénisse et te garde, que le Seigneur fasse reluire sa face sur toi et use de grâce envers toi. Le Seigneur élève sa face vers toi et te donne la paix. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Amen. Bénédiction men'Andriamanitra izay nitenenin'Andriamanitra, tendren'Andriamanitra ho ataony Arona ho antaranan'Israely. Valavolavo antsika le izy hoe anandratra ny tavany aminao, tsy hanafina ny fahazavany tavany aminao ny Andriamanitra. Tonomy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Memaizina ny tany, meratsy ny tany izay rehetra eto aminy. Fanjarantsika mialo anatin'izay fahamaizina izay, mila mideside ny olona anankiray hitoetra amin'ny fahazavana. Mila mideside. Un Jean 1:5-9 efa mivakitsika izay hoe mila marcher continuellement tsika dans la lumière, et le sang de Jésus nous nettoie continuellement de tout péché. Manadio continuel mihitsy le izy. Zany hoe rehefa mbola mandeha anatin'ny fahazavana ianao dia tsy misy péché afaka mipetaka aminao mihitsy satria péché mitovy amin'ny ténèbres ihany izy, mainty ihany izy dia tsy mahavita mipetaka aminao mihitsy fa tonga dia mitsoaka izy. Amen. Alao aty hoe au Foucault. Ny fon'ny olona mora nidairan'ny zavatra be da be. Ary nozy izy Jesosy zay hoe tsy ny zavatra miditra amin'ny olona ny mampaloto azy fa ny zavatra mivoaka. Ny fonao io mila torinao any Jesosy matetika ary foana mihitsy anankatorory amin'ny fonao. Ao tsika teny dihira ao anaty miaraka amin'ny datorija. Tonton Rija Rasodoleo tsy datorija. Datorija ranay fa tonton Rija. Tonga sainatsika. Oh Foucault, oh Foucault, oh. Amen. Allez, sa parole. Oh Foucault, oh Foucault, oh. C'est le temps de lui. Amen. Alors, tu m'as dit. Jesosy Benonte atolory amin'ny fonao. Androany amazanak'Andriamanitra anay dia atolotra ianao zany Jesosy. Milanao zay Jesosy. Ianao mpanjaka sy mpanapaka. Oh Foucault, oh Foucault, oh Dieu zany foko zany. Oh Foucault, oh Foucault, oh.
rahanao zay mba nanjio anay fonay Jesosy eo raha ohatra ka mbola milatezitra sarotra mamela dia fonanay aminao avokoa zany tsy tena izy hivoaka maloto tsony avy ao anatinay ao androany maloha ny teny latsaka sasinao Jesosy aza mety tokafany ianao Jesosy aza mety tokafany ao meteza mamela matetika am'izay anao foko Jesosy matezitra anao mateza mamela matetika fonany amela Jesosy ianao motsy miteny fa namelany mikaipaky namelany izay meloka taminao alohany angatany famelan-keloka aminao dia mamela ny heloko ireo zay natafitohana anay zay Jesosy mila ny heloko ireo zay nanenjika anay zahay tsy tiana hisy pentina tsoa Jesosy eo fa tena tianay adio fonay lapanao ny fonay Jesosy lapanao ny fonay seza fiandriananao tsy ny fonay Jesosy tiako ianao madio foko mba tsy anatsiny ianao rehefa tondrinao Jesosy tsy ho tahakarakaina tsony ianao foko Jesosy boboka ao anaty fiaina Jesosy mamela matetika mamela matetika mitatramoletika mamamana maivamaivane sotanao zay Jesosy sotanao zay fa araky ny teninao hoe anakatolory ao fonao dia natombotra ianao tokoa raisy faranjakao ninina tsy anao rehetra ongoty fanay masona mbola manandratra anao zay anatin'ny hira zao Jesosy Kristy tompo fa ianao ny mpanjaka ianao ny mahery eto amin'ity toerana ity ianao ny mpanafaka sy mpanasitraka andohandoaka hiparitaka indray mihosotra ao atateraka sitraponao ny teninao indray androany Jesosy ianao le zanak'ondry ianao le lionjy
Tu es le Shaddai. On n'a pas mille dieux, on n'a qu'un seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit toutes choses. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je veux t'adorer, je t'adore, Seigneur. Toi qui es la ciel, toi qui es le Père Tout-Puissant. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, je t'adore, toi l'agneau, toi l'agneau divin. Je t'adore, Seigneur, j'adore ton sang. Écris le puissant, du saint puissant, quand j'invoque ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est glorieux. Jésus, ton nom libère. Ton nom sauve. Ton nom guérit. Oh, Baba, Bachia, Baba, Baba, Sangi, le puissant, Saint puissant, quand j'invoque ton nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, Père si merveilleux mystère, Jésus, ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Oh, Rabakasete, le son de Jésus, j'aime ton nom. Oh, Rabakasete, le son Saint François Saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es qui vient. Jésus, toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Sotra Jesus malala na efa tsara loatra ianao. Sotra Jesus fa sambatra izahay Jesus. Sambatra izahay Jesus fa ianao no ao anatinay. Sambatra izahay Jesus fa ianao ny amin'ny fiainanay. Sambatra izahay Jesus amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Dia tsara avokoa na ny olana ara tsara avokoa na zavatra ratsy mitranga amin'ny fiainanay ary tsara avokoa satria amin'ny sitraponao. Sotra Jesus, sotra fa resiny devoly, resiny ratsy rehetra no nranao mahery mitobaka aminay. Efa nasoronao, efa nafahanao zay Jesosy. Sotra fa tsara ianao, mahery ianao, asandratra ny anaranao satria ianao no manana ny voninahitra ambony indrindra Jesosy malala. Ianao manana fahatsarana ambony indrindra. Ianao ilay mpandresy ary mpandresy izay satria manana anao. Tsara loatra ianao, tsara loatra ianao, tsara loatra ianao Jesosy. Sambatra manana anao. Halleluja. Midina ato anatinay fanahy masina. Midina fenoy izahay Jesosy malala. Fenoy ny herinao izahay, ny masonay, tananay, tongotray, ny vavanay, ny fonay indrindrandrindra Jesosy. Rakofy ny herinao Jesosy. Ianao mitoetra mahery ao anatinay. Ianao mitoetra mahery ao am-ponay. Anjakao ny fonay Jesosy. Anjakao ny fonay, fiainanay rehetra Jesosy. Petraka feno aminao ny hoavinay rehetra. Ty fotoana ty Jesosy ho an'ny olona rehetra manaraka anay na amin'ny radio na amin'ny internet Jesosy. Da io voakasika ny teninao mahery. Ianao no miteny eto, ianao no manambara izay teny velona sy tsara indrindra avy aminao Jesosy Kristy mahery sy tsara indrindra. Amin'ny anarany Jesosy masina sy tsara indrindra. Sotra raina izay any an-danitra, sotra fanahy masina tsara indrindra. Halleluja. Amen, amen, amen. Sotra Jesosy.
tenenao akaikinao hoe sambatra tsika hoe mbola velona mbola meny Jesosy Kristy, mbola men'Andriamanitra aina, hery, fahasalamana ahafahantsika tonga eto amin'ity toerana ity indrindrandrindra. Ary olona ao ambadika ny radio sy ny amin'ny internet ahafahan'izy ireo mihaino ihany koa dia misaotra an' Jesosy foana isan'andro, isan'ora, isan-tsegondra ny fiainana rehetra izay ataony sy atolony antsika satria tia antsika izy. Afaka mipetraka tsika. Terahina Jesosy, terahina Andriamanitra, terahina ianao Jesosy Kristy fa tsara loatra. Tamin'maly moa izany pastera ny teny hoe izany isan'ny mitarika fa dia tsy dia nanomana zavatra be loatra fa ny fanahy masina no teny eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mikasika ny fanahy masina mihitsy no resahana kely eto satria tsy resahana kely moa izany fa izay na mivoako ny teny satria maro ny fiangonana sy ny assemblée. Fiangonana moa izany tena tiako tenenina e, manamaivana ny fanahy masina, manamaivana ny asan'ny fanahy masina amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy e, naiza le nina atao, tena manamaivana ny fanahy masina. Tsisy maharatsy mitory amin'ny herin'i Jesosy, tsisy maharatsy mitory. Tena tsara fitoriana ataon'ny pastera tsirairay avy, tsy mitsara an'izany sanatria na mikritika fa tokony miampy. Ary le zavatra tena tsara indrindra izay tena fototra indrindra no tokony tena atao mibahana ao anatin'ny fampianarana sy fitoriana amin'ny fiangonana rehetra mihitsy. Dia ny fisian'ny fanahy masina amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Fanahy masina le tena tokony toetra ao amin'natitsika tsirairay avy. Misy an'le hoe feno fanahy masina. Tsika gasy raha misy an'le fiteny hoe tena manam-panahy ny olona iny. Asa raha ivahinareo tena manam-panahy ny olona iny. Dia mahagaga nefa ohatran'ny hoe olona reny ny afaka manana manam-panahy fa tsika tsy manana an'izany. Nefa afaka manana an'le fanahy daholo tsika rehetrarehetra tsy hakanavaka. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana, tsotra kely nefa le izy fa tsy sarotra. Jerevantsika ao amin'ny Efesiana toko 5, Efesiana toko 5, andiny 17 hatramin'ny 19, Efesiana 5, 17, 18, 19. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izy sitrapon'ny tompo, ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaram-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salama sy ny fihirana ary ny tonkiram-panahy dia mihira sy mikialo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Amen. Io teny io teny manambara fa afaka mamy ny fanahy masina mihitsy ntsika ary tena tokony ho izay isan'andro isan'ora isan-tsegondra ny amin'izay rehetra alehantsika fa tsy hoe ato amin'ny sekoly ihany akory na any am-piangonana ihany akory na rehefa misy fivoriam-bavaka ihany akory fa amin'ny fiainana rehetrarehetra izay atao rehefa mamy ny fanahy ianao, fanahy masina ao anatinao manjaka amin'izay rehetra ataonao na ny saina na ny tanana na ny tongotra hoe tena entinao ary fanahy masina. Ianao ny tompon'ity fiainako ity, ianao ny tompon'ny tena fa efa maty tsy hoe torian'ny pastera fotsiny izay teny izay fa tena iainana amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy le izy. Ary tena fa niainako moa izany. Za tamin'ny voalohany tena hoe ahoana koa zany maty dia fanahy masina mitondra tsy azo. Impossible ve izany fa tsy azo. Fa nampianarana fanahy masina moramora teny foana. Za moa fantatrareo amin'ilay mampihirana aby dia tena sarotsarotra taminah mihitsy niala tamin'ilay hoe monde mihirahirahizao tontolo izao na voaingana vao tamin'ny herinandro ary ako no mbola nihira kely mihirahirahizao tontolo izao. Ary tamin'izay fotoana izay tena nahatsapako hoe tena fanahy masina mihitsy no miteny aminao hoe efa tsy antsoina ny hira. Io koa samy manana ny antsony tsirairay avy fa tsy hoe ny olona rehetra mihiran'izao tontolo izao akory dia tokony ianao izay daholo fa samy manana ny antsony avy amin'ny Jesosy Kristy ny olona tsirairay avy fa zalo
no tantaraiko kely aminareo satria za mbola nandeha nanao karaoke tamin'ny tapabolana moa za fa tsy tamin'ny herinandro. Mieritreritra hoe raha hira ohatr' zao mety tsy manino zany e. Tonga tany amin'ilay toerana zany zay dia za mihitsy misy animatrice dia natomboka le hira zany dia ny hira fifaliana sy fiarabana zany natao tamin'ny voalohany. Tapitapoka teo izy nareo a. Le izy aloha tsy nandeha tamin'ny herinaratra fa tamin'ny moa groupe le ordinateur sy le matos rehetra zany. Maty foana le ordinateur. Nefa mandeha tsara le groupe a, fa maty foana le ordinateur dia avy eo tena tsy nandeha mihitsy. Tsy hoe naninona le technicien sy rehetra mijery daholo a, tsisy nakitika le zavatra fa dia tsy nandeha reto le izy a. Tsy haiko hoe tsisy nahay hoe fa naninona io zavatra ity tsisy nikitika io. Maty aloha le groupe dia nandeha kely le izy a, fa avy eo tena maty nandritry ny adiny 5 tsy nandeha mihitsy. Tsy afaka nihira, tsy afaka nanao ninina fa tamin'ny voalohany fotsiny a nihira le hira kely a le asa raha nisy nanao direct le izy tamin'ny Facebook. Fa avy eo amin'izay a maty tanteraka le izy dia nihirahira gitara ny kisy fa za tena iza hoe ho anahy zany. Hoy izy Jesosy hoe satria talohan'io fotoana io a reto a dia mivavaka hoe Jesosy eo sangefa ny tenanao fa za tsy te hira an'izany tsy io nefa ahoana indray hoe zany io dia miady be ny saiko zany dia hoentinao a Jesosy io miverina amin'ilay fanamasina amin'izay tsika. Na inona hery ao anatinao sy ny herin'ny olombelona tsisy dikany mihitsy fa fanahy masina reto a mahavita zavatra tsy takatra ny saina. Fanahy masina Andriamanitra nge izay no miaina ao anatinao sy amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Fa tena izany izy nareo a tsy azoko hoe ahoana nahatonga an'izy fa za zany miherery hoe ho anahy zany nefa io daholo mikarika atao ay sara fa ahoana dia tamina daholo tamin'ny ordinateur sy tamin'le dia farany efa andeha ody zay a vao nandeha le izy. Fa tsy fantatra ny inona le izy zavatra kely fotsiny piti amin'ilay ankizy a dia nandeha le izy. Nefa jery teo daholo tsisy nahita hoe inona tsy mampandeha io. Dia izany tena amiko zany le izy tena hoe Andriamanitra e. Tena efa filazana aminahy mihitsy le izy hoe miala tao amin'izay fa tsy antsoa ny lalanao fa aty ny lalanao. Amen. Alleluia. Nisy namoa zany filazana zany ohatry hoe fampitahana natao anampitory-teny anankiray izay a momba ny fanahy masina le izy tavoahangy vida sy tavoahangy feno rano. Tsy haiko raha hitanareo mbola tsy hitanareo fa tantaraiko aminareo tsisy tavoahangy moa eto fa tena mahagaga ary tena ohatran'izay le fisian'ny fanahy masina ao anatintsika. Rehefa fenotsika ohatran'ilay tavoahangy feno tavoahangy plastika dia tavoahangy tsisy ninina le tavoahangy plastika iray dia midorany le tavoahangy tsisy ninina may mazava loatra may le izy dia misy setroka sy maimbo be. Fa le tavoahangy plastika mitovy ihany izy a misy rano feno rano tsy maintsy mietsika mihitsy mankely ohatran'iny azy. Tena mahagaga nefa samy plastika ihany dia tsy mietsika mihitsy le izy dia ohatr'izay koa tsika rehefa feno fanahy masina tsisy mahakitika mihitsy tsika nankely ary. Amen. Tsisy mahasakana tsisy mahavita ninina amintsika mihitsy rehefa feno fanahy masina tsika isan'ory isa tsegondra mihitsy. Dia tena vao mifoha ianao a misoana Jesosy tenenao feno hoe fanahy masina hoeto any amin'izay sitraponao azy tianao hitondrananao za izay tianao hitondranana za fa aza atao amin'ny herinao fa tsy mahavita ninina retontsika. Mbola misy ohatra anankiray indray ary ty hoe nandeha zany tamina toerana feno fantatro feno jelamboto ilay toerana dia fivarotana masikita le izy. Dia zavatra nahagaga za tena tia masikita nefa nandeha tany izay andeha hihinana masikita. Dia izy hoe ianao miandry anazy Jesosy ianao miaro ny tantana vimbina ry olona mama rehetrarehetra tsisy manakaiky anay izy ohatr'izany. Nefa za tiako le hitanareo sara efa hitanareo le any Mahamasina any Analakely misy masikita reny
any amin'ny baolina Majunga dia za tia dia mba misy zany hoe tia amin'ny tanàna dia mba lasa nakany za fa sady gasa vatra izy mahafinaritra be le mpivady mivarotra an'ilay izy dia nandeha tany dia vidy fa tranquille reto tena tranquille tsisy any alavitra be any daholo le tsinamboto rehetrarehetra fa ny olona rehetra nadidina anay teo olona tsisy fantatro tsisy mpitendratsy nandray tsisy tokana ny kely nefa lehilahy mpivady nefa normalement toerana ohatr'ireny toerana feno poka feno olona mpiteny ratsy soatr'izany fa tsisy tena ninana masikita tranquille sy ampiadanana zay tena mariny avy eo nodina dia nody tsisy nininana kasika tsisy nininana mihitsy tiako tenena aminareo dia zao rehefa manana fanahy masina lasa sara eto sa naiza alena eo ampivoan'izao tontolo izao na inona naiza tsy matahotra mihitsy hoe kareo any mbola zao tontolo izao be ko dia ahoana zany efa aiza manao an'izany za aloha tena conseilleko zay za manao an'izany fa enao efa manana fanahy masina ao anatinao ko inona ny atahorana na zao tontolo izao be ary izy na iny ny ataonao dia fanahy masina miaro anao izy mitondra anao izy manome zavatra tsy takatra ny saina ao anatinao ary iny hery ao anatinao iny ara omenao an'ilay olona zao tontolo izao eo amin'ny manodidina anao sy eo akaikinao ony raha ohatra ianao hitoetra ao an-tranonao foana hoe matahotrako tsy hoe matahotrako hoe zareo mbola zao ka rehefa sura ianao hoe manana fanahy masina tanteraka ka na mbola zay ara zareo ko manina ianao raha mandeha any dia mizarao le ao anatinao tsara be sy mahafinaritra inanena rehefa fiaino fanahy masina ianao mikitika kely ohatr'izao an'ilay olona dia efa misinany ianao ohatrany ary za koa efa nisy an'izay ohatrany bizara zany ianao ohatrany ahoana koa ianao ohatrany hoe ianao zany bizara nefa tsy bizara ianao fa mahafinaritra tsara mahafinaritra fanahy masina tena ianao rehefa manao zavatra zany miaraka fanahy masina tsy miembotra mihitsy fa mandroso foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra atao ny amin'ny lalana tia nitondrana anao mandroso foana misy fotoana tena miteneny fanahy masina hoe ndaniry mifona amin'ity olona ity dia hoe za allo koa amin'ny aniny dia moa nalidiko fanateny foana le izy fa nicréer situation tokony hifonana amin'ilay olona raha ohatra zany misy baiko ataon'ny fanahy masina aminao tonga dia ataovy eo ny eo vao may mampitombo anao foana koa ao amin'ilay finoanan'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina ao anatinao fa aiza mbola mieritreritra hoe zany za ohatra hoe fifonana zao ny asainy ataoko fa misy zavatra be dia be asainy fanahy masina ataontsika samy manana ny adidy sy ny andraikitra ny tsirairay avy tsika tsirairay avy endrasan'Andriamanitra amintsika fantatritsika zany dia ny fanahy masina manampy atsika fanahy masina herintsika ao anatitsika dia tokony tonga dia atao le izy zany hoe mamiteny Andriamanitra hoe andaliniry mihiry ery ampivoan-dalana ery dia hoy izy za reo ara ohatrany degabeko hoana fa tonga dia tokony makeny dia tonga dia atao le izy dia izay fa raha zany hicréer ny zavatra voame mampime be dia fa tsy maintsy ataonao iny nefa andray androany satria fa zay le mission asaina ataonao dia aiza vilivily gauche droite so fa rehefa tia mission ataonao dia atao satria ianao manana fanahy masina tsy miembotra fa mandroso foana dia ny fanahy masina manova tanteraka anao zay le za le mpihira taloha mpihira zao tontolo zao dia miova tsy ohatr'izao aloha le izy fa le fanahy masina le tena mampianatra tena manova tanteraka mihitsy izy mitoetra ny fomba rehetrarehetra za zao ohatra taloha tsy tia mipasoka mihitsy fa vao nisy fanahy masina tena tia mipasoka be tena tsoroka mizaotry hoe mampime le izy fa zava-misy tena tsy tiako za mipasoka zany fa zao tena tiako reto le mipasoka za dako hoe inona ty ataoko ty tena tsy tompony tena satria fanahy masina miasa mahery ao amin'ny fiainana rehetrarehetra mbola sy tonga lavatra fa mbola mangataka foana hiasa mahery amin'ny fiainana foana fanahy masina sy amintsika rehetrarehetra hitombo anatsika foana fanahy masina na tiako tenena zany hoe na fiainana kely tsisy dikany any dia miasa fanahy masina zany sao resaka pasoka mehezanareo le izy fa na resaka kiraro mety hoe za tia tena hoe dodanina be reny tiako taloha za zao tsy tiako tsony fa
zany e ty mety aminao a dia io ataonao dia misy tombontsoa be dia be zany e ny zavatra mahagaga nefa ataony mpampianatra sasany ala légère le izy mba tsy teneniko hoe fiangonana iza na iza na iza nefa izy ny fanahy masina ny tena hery satria raha mandeha mivavaka ianao mpangalatra koa dia mivoaka ianao mpangalatra koa tsisy dikany le izy fa le tena fiainanao andavanandro mihitsy ny tena satria mandeha mivavaka ianao dia izay moa zay tenenako amin'ny vadiko foana hoe andeha hicharge batterie indray fa mitady lobaty fa zay mihitsy le izy lobaty dia iny batterie efa charge iny indray nentina amin'ny semaine mandrapatonga ny sekoly manaraka indray satria iny mihery tena dia iny no kolokoloina mandritry ny isan'andro sanory isatsegonda ho aveko foana ny isatsegonda satria zay fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy fanahy masina ao anatsika faly foana miaraka amin'ny fanahy masina tsy maheno marary mihitsy na marary ary fa fanahy masina efa manasitrana efa izy daholo manao rehetrarehetra Jesosy efa nanome raha sy sisa noho izany hozy izy zao nareo hoe ahoana zany ny azahoana le fanahy masina dia le fanahy masina tsotra kely mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana rehetrarehetra mandony ianao dia mivavaha ianao Jesosy araisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako rehetrarehetra hoento ny fiainako io ny problemako Jesosy efa miteny fa ho anareo izay mavesatretana ho anareo izay manana olana maro samihafa dia ataovy aty amina daholo aiza matahotra tsoa fa mandrosoa dia ampianariny foana ianao aiza matahotra mihitsy hoe za zany lasa masina beko za io manao pataloha nga misy hoe tsy maintsy zao na zao zay le hoe lalàna zay tsy antsoantsika izao fa efa mandray fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra efa mandray fotsiny ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mien Jesosy Kristy atsika tsirairay avy dia mahay tsika izay manana fanahy masina mahay mifanaja amin'ny olona izay tsy manana fanahy masina mahay manaja amin'ny olona izay mbola tsy hany mihitsy mahay ahoana re zany hoe mahay manampy an'izay olona fantatrao na tsy fantatrao fa tsy anjaranao no mitsaranao aloha iala fa mbola tsy hany mihitsy nefa le izy fa rehefa eo nefa ny izy dia eo azy le olona eo akaikinao sy resahanao dia faraparany hoe mahaiza mifankatia fa zay ny ambony indrindra ny fitiavana ny ambony indrindra fitiavana men Jesosy men'Andriamanitra atsika ny ambony indrindra dia raiso amin'ny fo manontolo zay mba hitoeran'ny fanahy masina Jesosy Kristy efa ny tenany amin'ny Apokalipsy 20 filmy zay tsy tadidiko le hoe mandondona aminao ako dia voay dia hiara-misakafo aminao misy azy amin'ny Apokalipsy 20 ao fa tsy tadidiko le andininy pasteur Onza ihany moa zany 3:20 kay le 20 tadidiko Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo lasika efa kitsika kely vetivety amaranako anazy so bebe deto do micro 3:20 amin'anaran'i Jesosy hozy Jesosy hoe indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona raha misy miaino ny feoko ka mamory ny varavarana dia hiditra ao aminao ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko fitiavana be zany amin'izao efa faraparan'ny andro zao re olona aiza variana fa Jesosy efa tsy mitsatra mandondona foana tsy hainao mihitsy izy mandondona fonao tia nge za fa ianao mbola andraso aloha lao rapity fa mbola tsy lao amin'ny ray volana tena voaiko amin'izay ianao Jesosy zany tena misy amin'ny fiainantsika tsirairay avy mihitsy fa tonga dia voay izy aiza miandro zany fa tonga dia voay izy ho anao zay mijery amin'izao fotoana izao voay Jesosy dia ataovy miditra ao am-ponao izy dia ataovy miara-misakafonareo dia ataovy miaraka aminao amin'ny fiainanao rehetrarehetra amin'izay ataonao rehetrarehetra izy fa ho hitanao fiovan'ny fiainanao tsy voatery hoe hanambola be ianao zay vao zay ny atao hoe miova ny fiainana fa manana fitiavana be ianao. Alleluia, amen.